Eo amin'ny pejiny tontolo iainana kosa dia Isan'ireo firenena aty Afrika ahiana ho tratran'ny fahamainana ara-tany na ny désertification i Madagasikara. Nisy araka izany ny fampahafantarana ny zava-misy, ny fisorohana ary ny ady atao amin'izany, nandritra ny fanamarihana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena, ny ady atao amin'ny désertification. Tetsy amin'ny tranombokim-pirenena Tetsy Anosy moa no nanatanterahana izany, izay nokarakarain'ny ny ministeran'ny Tontolo iainana, ny Haivoara ary ny ala. Lovaramanatsoa sy Christian Rakotondramanga. Velaran-tany mirefy 7,540 sy 7 alina sy 1 kilometatra toradroa, izany hoe manodidina ndraiky amin'ny 300 eto Madagasikara. Mitsinjara faritra 12 amin'ny tapany andrefana sy atsimo andrefana Anosy iny ny tratran'ny fahamainan'ny tany amin'izao fotoana izao. Io ny fantatra nandritra ny etsika fankalazana ny andro iraisam-pirenena ny ady amin'ny fahamainan'ny tany, izay nokarakarain'ny ministeran'ny tontolo iainana, ny ekôlôjia sy ny ala tetsy amin'ny tranombokim-pirenena etsy Anosy. Nohon'ny tsy fanajantsika an'ilay tontolo iainana dia mitatra ilay izy, ary zavatra izay tokony ho tsy maintsy hiadivana aingana dia aingana, izay fitaran'ilay hoe fisorohana eto. Ny zavatra tena tanjona amin'ilay andro iraisam-pirenena dia ny hoe ny tany io amin'ny mahazavatra tokony ho jerena azy ho zavatra maharitra dia tokony harindra sy tsaraina ny fomba fitantanana azy zany na ny fomba famokarana eo amboniny. Izay no vototry ny zavatra nataontsika androany. Ahiana mety hianaka ka azo velaran-tany mirefy 7,307 kilometatra toradroa indray, izany hoe mahatratra hatramin'ny 7,770 isan-jato ny fahamainan'ny tany amin'ny taona 2024 raha toka ka tsy mandray fepetra sy fisorohantsika. Salaram-pahamehana tokony atao aloha dia fitaizana ny olona zany hikajy ny fampiasana ny tany. Ny zavatra ray faharoa dia ny fanomezana eritreritra koa ny olona tsirairay. Zay moa ny thème ny andro iraisam-pirenena 2018 teto Madagasikara dia hoe io tany io mampiasa vola ao anatiny amin'ny fomba ara-dalàna, satria rehefa mampiasa vola ay no mikajy an'io. Ndorotanety sy ny fanarianareo rano maloto voahodina ny anivon'ireo toeram-pitrandrahana renagibon'ny tany reny. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao no tena fototry ny fahamainan'ny tany.